Mbola tsara tompoko lahy, mbola tsara tompoko vavy, mbola tsy niova moa ny zavatra ataontsika ato, tsy misy efa tsy hoe mizara vaovao mandalo ary mizara vaovao malaza ihany koa. Mialohany izany aloha dia toy ny mahazatra ary tsy miova, efa fantatra anareo fa ny vaovao ihany no mbola tsy mahafantatra, aza adino ny mi-abonné ny chaîne, indrindra manisy like ny vidéo ary mametraka ny commentaire ihany koa satria iny no mba ahafahantsika mitafatafa sy mifampiresadresaka ary mahatsara anao manao izay abonnement izay dia afaka mahita ny vidéo rehetra izay alatsakay misesisesy ato. Zay ary no ela andeha ary ataontsika izany fanaovana abonnement ny chaîne izany ary toy izao ny fanaovana azy. Mankasitrika mankatelina ianareo rehetra izay ni abonné ny chaîne ary izay mbola vaovao ato koa dia arabena tonga soa ianareo fa isika dia hijery ny vaovao misy sy vaovao mandalo eto amintsika satria zontsika raha teo moa ny mahafantatra ny vaovao sy mahafantatra ny zava-misy. Ny vaovao malaza sy vaovao miparitaka ary vaovao mihely dia ampahafantarina isika rehetra le hoe tratra ireo mpamatsy basy, tratra ny Tambanjotra mpamatsy basy sy bala anireo mpaka ankeriny tany amin'ny distrikny Ankazobe sy Anjozorobe. Lehilahy iray ahiahina ho mpanao trafikiny basy sy bala no voasambotry ny gendarmeria, nahitana bala maromaro sy fitaovana fanamboarana basy tao an-tranony, taoriany famotorana azy dia tratra ihany koa ny lehilahy iray izay piray tsikombakomba aminy. Ireto no tratra tao amin'ity farany: basy lava miisa enina, basy poleta miisa telo, karazana bala anjatony maro. Voalaza ho mpitandro ny filaminana efa voaroaka ity voasambotra ity ary efa nigadra 5 taona noho ny ity raharaha vakotra fitaovam-piadiana ity ihany. Izany no zavatra mandalo, izany ny zava-misy koa dia ampahafantarina isika rehetra ary hitantsika amin'ny reto sary ireto moa ny basy izay tratra, hitantsika amin'ny reto sary ireto izany zavatra izay voalaza sy notansaina teo izay. Ireny moa ny zava-misy koa dia apetrakatsika ny mikasika an'izay resa basy izay ary mino hafa efa voalaza ihany koa ny mombamomba ireny koa dia efa fantatra anareo moa iny izay notansaiko te iny. Ndeha ary jerevantsika ny manaraka ny vaovao misongadina eto a Madagasikara foana no lazaintsika androany. Hiditra kely amin'iny faritra Sofia iny isika androany, any amin'ny faritra Sofia indrindra amin'ny renivohitra ny faritra Sofia, tsy aiza moa izany fa distrikny Antsohihy. Madamo Asmina mitsingerina androany 12 May 2024 ny taona nahaterahany. I Madamo Asmina moa dia mazava ho azy izy no reny niteraka any Vanessa kandida laharana faharoa amin'ny distrikny Antsohihy satria i Vanessa moa dia hitam-poko hitam-pirenena ary anisan'ny kandida malaza hilatsaka ho fidina ho solombavam-bahoaka amin'iny faritra Sofia distrikny Antsohihy, izany hoe Antsohihy dia renivohitra ny faritra Sofia. Ity mamany Vanessa ity moa dia vehivavy tsotra tia manampy sy miantra olona izy, nohon' izany dia miarahaba sy mirary soa azy isika. Arabena tratrany tsingeritaona nahaterahanao ianao ho ela velona ary ho ambinina amin'ny zavatra rehetra izay atao, indrindra mirary soa ho an'ny zanakao mba hatojo ny tanjona izay riny sy ny zavatra rehetra izay kasainy ary ho lany soamantsara amin'ny solombavam-bahoaka izay hifaninanan'izy ireo ao amin'ny distrikny Antsohihy na hoe renivohitra ny faritra Sofia. Iny koa ny amin'iny ary apetrakatsika hatreo tsetsatsiagatra reny ary tsara ho fantatra ihany koa. Ndeha ary jerevantsika ny vaovao manaraka sy ny zavatra miseho eto amintsika. Iresaka mikasika any filoham-pirenena isika satria tsy hainy tsy hilaza mikasika any filohan'ny Republikan'i Madagasikara, tsy iza moa izany fa Nirina Andry Rajoelina satria izy no filohantsika ary izy no ray aman-drenitsika, nohon' izany tsy maintsy lazaina foana ny mikasika azy. Tena niaiky i Andry Rajoelina ary nilaza amin'ny fo feno fitiavana ny hoe izao tsikinare, izao no tsy afoizako anareo ary satry foana handalo amangy anareo, nohon' izany tsy maintsy atao tara ny lalana mampitohy any Ihosy sy ny distrikny Betroka mba ho moramora kokoa ny fivezivezena sy ny fifampitsidihana hoy hafatra izay nambarany Andry Nirina Rajoelina. Izany hoe tena satriny foana ary io foana no tsy hafizany anareo io tsikitsikinareo ry vahoakany Ihosy sy any amin'ny distrikny Betroka ary satriny foana ny hamangy anareo. Zay moa ny resaka mikasika any filoham-pirenena Andry Nirina Rajoelina, tena mahafinaritra tokoa izany, satriny foana ny ahita ny vahoaka malagasy izay ho entiny izany satria i filoha Andry Nirina
Rajoelina dia anisan'ny filoha izay tena miahy ny vahoaka ary anisan'ny filoha izay tena ankaiky ny vahoaka ka vakivava mihitsy izy ankehitriny nilaza hoe satriny foana ny hahita anareo ary indrindra zava-dehibe moa ny fanamboarana izany tara izany mba hampamora ny fivezivezena tsy hahasavitra izany. Noho zany dia ankasitrahana eram-po eran-tsaina Andriamatoa filoham-pirenena, merci président, ianao dia tsy misy toanao ary isaorana manokana ny fitondram-panjakana izay taritiny Andry Nirina Rajoelina. Ny dirantsika manaraka ihany koa dia ny mikasika Rosy dia hanao festival any ivelany any ary niantso ny olona izy ny hoe tongava daholo rehefa mety ho gasy. Ento ny namana sy ny fianakamisa ny vazaha rehetra fa enjana indray mitoraka ity hoy hafatra sy antso izay nataony Zokibe Rosy. Ny kianja hilalovana sy ny mataosy farany izay henjaka sy avorazana raha ny nambarany any andafy mo i Andriamatoa honorable amin'izao tsika miteny izao ary kely sisa dia hiverina indray eto a Madagasikara. Ny fanojo mo ireo artista izay tena samy manana ny lazany avy ety a Madagasikara ary ny fangalasary na tsy mitovy loko politika aza ary na tsy mitovy ny zavatra atao ao anatin'ny politika. Tena mifankatia izy ireo ao anatin'ny mondin'ny mozika ary mahafinaritra mendrika alaintahaka ireto Zokibe ireto. Mbola mikasika an'izay Rosy izay ihany nisy resaka ny paritaka sy resaka ny hely ny mikasika any 4e arrondissement. Ny resaka ny paritaka eto mo dia tsy resaka hoe inona na resaka afera na hoe resaka inona fa ny fanehoan-kevitra n'olona maro tonga hatrany ambopo mo ny hady hevitra amin'ity ary manenika ny Madagasikara ny hoe very ny 4e arrondissement raha toa ka miala amin'ny député Rosy hoy deban'olona eny anelankelan-trano eny satria tsy misy toy ny Zokibe intsony raha vao miala amin'io ny 4e arrondissement dia very tanteraka satria anisan'ny olona sahy ary anisan'ny olona mijoro amin'ny fahamarinana ary tsy menatra mijoro amin'ny heviny na maro aza tsy tia hoy ireo izay maneho ny hevitra. Sasatra ny olona toa azy tsy vitany isa sahy izay fa tena olona manam-pahaizana ary olona nianatra fa tsy hoe entiny fo fotsiny na hoe entiny fo mafana ka hanaonao fahatany fa izany Rosy zany dia tsy manaonao fahatany ary olona mandray fanapahan-kevitra ao anatin'ny fitoniana, mandray fanapahan-kevitra ao anatin'ny fahaizana sy fampiasana saina hoy ireo izay mamakafaka ny mikasika any Rosy. Nohon zany dia very tanteraka ny 4e arrondissement raha toa ka miala amin'io. Ary ny tena mahatsara an'io Rosy io hoy ireo izay manao ady hevitra dia noho ny izy manana ny fanetrehantena, tena olona manetry tena fa tsy mba manambony tena izy ary tia miasa, tia miketrika ka ilainy tanora ny toe-tsaina toy ny Rosy hoy ireo izay mamoaka ny hevitra. Indrindra tena mahasolo vava vahoaka tokoa io Rosy io. Raha toy azy daholo ny solombavam-bahoaka rehetra dia lasa lavitra i Madagasikara. Nohon zany dia sambatra tanteraka ny 4e arrondissement ao Antananarivo manana an'io Zokibe io. Raha azonay natao dia nalainay taty aminay izy nefa indrisy fa efa anjara tsara ho anareo 4e arrondissement io Rosy io hoy ireo izay miady hevitra eny anelankelan-trano ny mikasika an'ity solombavam-bahoaka Rosy raha sy manana ity. Zay moa ny amin'iny ry tompoky vavy sy tompoky lahy koa dia ankasitrahana eram-po eran-tsaina foana ianareo na vita ny hainy video hatramin'ny farany satria ny toe-tsaina mahay misaotra no tena zava-dehibe indrindra toy ny akoho misotro rano na be na kely dia mahaiza misaotra hoy ny fomba fiteny. Misaotra mankasitraka mankatelina ary mbola iangaviana ianareo mbola hanaraka ny video amin'ny manaraka izay alatsakay misesisesy ato. Zay fa hametra beloma izahay tsy ataonay lavan'ny resaka hody izahay sao dia fa ianareo kosa mazotoa amin'ny zavatra rehetra izay atao ho ela velona, ho ela fanapahana ary ho ambinina amin'ny zavatra rehetra izay kasaina. Gaby oye, ciao ciao, bye bye.